Anio Alarobia fahavalo amby folon'ny volana Jona taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio nalaina tao amin'ny toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahaenina toy izanao amin'ny andininy fahaenina amby folo hatramin'ny fahavalo amby folo. Ny Rainao izay mahitany miafina no hamaly soa anao. Tamin'izany andro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: Tandremo sao ataonareo imason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitan'ny azy, fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Ko amin'izany raha manao fiantrana ianao dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia ao amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa raha manao fiantrana ianao aoka ny tananao havia tsy halala izay ataon'ny havanana mba hiafina ny fiantrana ataonao, ary ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao. Ary raha mivavaka ianareo aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsia izay tia mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy ny an-joron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny Rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny Rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifady hanina ianareo dia aza manjombona endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia izay mampisotosoto ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa ianao kosa raha mifady hanina dia hosoro zava-manitra ny lohanao, ary sasao ny tavanao mba tsy ho ny olona no hahitanao hoe mifady hanina, fa ny Rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny Rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soa anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.